Radio Don Bosco. Mba hovanina fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba hovanina. Dia ankafaliana indray ny aravanantsika rehetra miaraka aminay ninja-peo Radio Don Bosco amin'izao maraina izao faly tafaraka aminareo indray izay. Ity no alarobia voalohany ao anatin'ity volana febroary ity dia miraro sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra dia aravena ihany koa tsika nahavita somatsara ny volana voalohany iny ao anatin'ny volana faharoa itsika. Zany hoe miditra tsikelikely ao anatin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro ny ala zay ilay volana mavesatra arak'izay noresahantsika azy mavesabesatra ny volana janoary na ten'izay tokoa andrehetrarehetra fa izao tsika dia efa tafiditra anatin'ny volana fohy indrindra andro fohy indrindra ao anatin'ity taona ity dia mirary ny sosiny tsara ho antsika dia mba hovanina ataontsika rehetrarehetra Roland ny amin'ny lafiny teknika ny général Désiré Philippe Ramakavelona no famela Belarakevitra dadino mikirakira ny sary ny fandarantsika dia tsy miova satria misy fizarana telo fizarana voalohany dia nanaovana famela Belarakevitra ny fizarana faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ny fizarana fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ihany koa dia ny fandarantsika amin'izao alarobia maraina izao amin'izao ora izao ary miverina any amin'ny 9 sy sasany alina rehefa alatsinainy mandeha mivantana ao amin'ny RTB live izy amin'izao fotoana izao ka raha misy fanontaniana tianareo ho apetraka amin'ny tompona andraikitra amin'izany fandarana izany ao anatin'ny famela Belarakevitra dia alefa mivantana dia ny zosady zany fanontaniana izany fa amaly anareo zay dia ao amin'ny 033 08 850 02 ihany koa tony mazatra antsika andefasanareo ny SMS anareo raha sosiny tsara antsika rehetra mba hovanina tokoa. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Roland, mba hovanina Andriamato Dadia, mba hovanina tsika rehetra manaraka amin'ny fandarana tokoa. Ya, ndao tsika anao tsy akely dia nataontsika tamin'ny heriny toy ny mazatra ihany moa zay. Eny efa mazatra atika ka. Ndesadesaka ny fanaovana sy ny fanakalozana teto moa Andriamato Flavien tamin'ny heriny teto amin'ity fandarana ity dia mikasika ny zava-mahatomela eo amin'ny adolatsentro sy ny tanora. Tena ilaina mihitsy ny nandraisana an'ireny roa hevitra ireny satria tena anisany manapotika ary mandrava tanteraka ny fiainan'ny tanora sy ny adolatsentro mihitsy zany zava-mahatomela izany. Ny tansika teto ny karazan'ireo zava-mahatomela anisan'izany ho tsika ny atao hoe cannabis, hashish, marijuana izay avy any ivelany daholo izy ireny ary ampidirina eto amintsika tamin'ny herinandro iny na hita tamin'ny gazety efa nisy napiditra ny ray. Dia hitantsika amin'izany fa norsirakintsika eto Madagasikara moa dia ohatry ny mibananaka ihany satria 710 kilometatra ny halavany sarotra ihany ny ambenana an'izany rehetrarehetra izany raha tsy tena manana fitaovana raitra dia raitra ary maro dia maro tsika anaraha-maso azy ka izay ny tena anisany hoe manahirana be mihitsy mikasika an'io ataontsika hoe zava-mahatomela io amin'izay le hoe lafa ny manapotika sy manimbo izay dia azo lazaina tsara mihitsy hoe tena mitovy leny tamin'ny fitaovam-piadiana ka dia manapotika mandrava tanteraka mihitsy ara ny fitaovam-piadiana izany ary azo lazaina hoe mamono sy mandripaka ny fitaovam-piadiana fa tsy afa amin'izany koa ny teknôlôjia avolenta fa amin'izany koa ny teknôlôjia avolenta mitovy lenta ihany koa misy hoe manapotika fiarahamonina rehefa tsy hainy mifehy azy dia na dia tena faran'izay manamora fiainana azy eo amin'ny lafiny fifandraisana sy ny tserasera. Azoko resaka kely ty Andriamato Flavien satria tsy fandronina fanotelony ahako no efa sendra olona. Rehefa miresaka ny teknôlôjia avolenta hoe manimby io dia ohatra ny taitra be ny olona hoe ahoana koa ary ny tenenanao an'izany efa io zao no tena manova ny fiainana vetivety kely ny fifandraisana manafy be dehibe amin'ny asa manafy be dehibe mihitsy amin'ny fikarohana sy za tompoko tsy manda tena ny lafy tsara an'io tena feno fa ny lafy ratsiny dia tsy dia mba misy miteny ary amin'ny mampanabe zay foana ny teneniko ny olona amin'ny mampanabe aho dia tsy maintsy misitona ny sain'ny ray aman-dreny tsy maintsy misitona ny sain'ny tanora sy ny adolatsento amin'ny fampiasana
diso tava ohatra nisy ny teknôlôjia avolenta amin'izao fotoana tsisy milaza mihitsy ange ny maharatsy azy satria zareo tena teknisiany andatoko hoe manampahaizana amin'io dia ohatra sorena mihitsy raha vao maheno amin'ny teny an'le izy hoe zao ange io ny manapotika io manao zao dia ohatra ny miteraka sanatiny vava ladiny rehetra ohatra ny hoe fifamaliana tsy fifamaliana fa fijeritry mitovy ary nazy apetrako foana ohatra za raha voasenareo miresaka mikasika ny teknôlôjia avolenta dia tsy teny tsony ny lafitsarany satria be dia be maro be tena tsara fa ny lafy ratsiny tsisy miteny ohatra fotsiny raisiko foana nge hoe fomba anankiray hoa fanapitehana ny tanora dia le izy tsy ampatoriana hoe manomboka mivalo alaka hatramin'ny telo maraina dia mora be le fifandraisana dia tsy matory kanefany mila matory le zanaka ary efa narazatika foana fa amin'ny vanim-potoana tsy atoriana io ny tokony io vanisela indrindra ny selan'ny atoto zavatra ohatran'izany ka zay hoe tiako ny mba manisy kely an'izay mampiditra kely an'izay fa ohatra ny miteraka zany azakonao tsy voalohany fandroany fa mitelony efa sendra olona ohatran'izany dia lasa ohatrany hoe tsy vizitipijery dia avy atany le olona dia tonga dia sorena dia tsy mety mihitsy ny ataonao ahoana ny lazainao zavatra tena tsara eny tompoko tena tsara fa ny fahamaliko fotsiny olona doza rehefa ny lafy tsarany ihany no hitanao fa tsy ny lafy ratsy ny tsy raisinao safidinao iny tsy mampaninina tsy asitsika resaka ny zavatra ohatran'izany zay zany mba tiako kely fa indrindray ohatra tsy nitaitra be ny olona rehefa miteny hoe ny lafy ratsy ny jerevana ina moa ny zavatra dretra hoe misy lafy tsarany sy lafy ratsy ny dolo le matokolaviany ary indrindratsika hoe fandaharana fanabeazana dia tsy maintsy jerevantsika ny lafy tsarany tsy maintsy jerevantsika koa ny lafy ratsiny fa tsy avela fosiny hoe satria tsara io dia avela amin'izao fa an'io tsika mbola hoe araka nefa nampanantena dia mbola iresaka ny hoe ny fiantraika ny zava-mahadomelona amin'ny taova samihafa amin'ny vatan'olombelona raha vao miteny aho hoe zava-mahadomelona dia tadidio reo zavatra nylazaiko hoe mitovy leny taminy zany hoe ataoko hoe mitovy lenta dia ny fanapotehana tsy ny fanapotehana ny vatana sy ny saina sy ny maha-olombelona fa fanapotehana ny fiarahamonina ihany koa ao anatiny dia zavatra hoe fantatsika raro tena ohatra mikorosana mihitsy ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny ny menimenina ny tanora mijaly ny fiarahamonina misavoritaka zany zany anisan'ny tsy maintsy asitsika resaka mba tonga sainantsika fa ny firenentsika tsy ho velantsika fotsiny amin'izao ary zay ny ilaina ny mpanabe rehetrarehetra tokony hoe anana an'izay fijery zay ny lafy tsarany sy ny lafy ratsiny ka ny voalohany amin'ireny mahatonga ny olona hiankina sy antehitra tanteraka amin'le zava-mahadomelona ratsy zany izy dia raha vao tsy misy an'io izy dia tsy mahavita na inona dia matofy lavy azay le ataon'ny voambolana frantsay hoe dépendance na ihany koa le hoe manque tena zava-doza mihitsy io manque io rehefa mahatsiaro any ianao misy zavatra tsy ampy ao anatinao dia tsy maintsy mitady ianao amin'ny fomba rehetra zay azonao atao na dia atao sanatiny vava hoe amonona olona aza na makinao trano ary dia tsy maintsy mitady an'izay ianao tsy tompony tena notsony ianao raha voatratran'ilay atao hoe manque indray matofy lavy ary zay tena mampalahelo tena manapotika mihitsy dia tena lasa manaonao foana na amin'ny tenany manokana zany na amin'ny manodidina zany ary tena mampatahotra sy mampioloha amin'izao fotoana izao indray matofy lavy tena misy mihitsy ny fianakaviana indray ny mpianakaviana sy ny zanaka tena menimenina mihitsy amin'ny zava-manjo azy amin'le hoe na dia tsitoka fotsiny hoe nitoka nge dia hoe raha vao mamizany dada dia miororo foana ny ao an-trano tena miororo fa tsy vitany hoe tonga dia mitreritrerina tonga dia ohatrany olona tetra fa le manapotika zavatra io ara le lazaiko eo nefa ny amin'izao fotoana izao hoe efa nisotrony efa nisotro an'le zavatra mahamamo izy nefa dia tsy mahafeny tena ntsony io zay zavatra zay satria nahoana efa miankin-doha tanteraka amin'ny otrika hoe zava-mahamamo mampalahelo be fa tena miororo mihitsy tena miororo mihitsy ny vady aman-janaka ny faharoa ny atodohany iny tena asiny indray matofy lavy ny atodohany tena asiny voalohany ary tsy vitany hoe raha miteny izany hoe asiny zany efa potehany tena potehany sisombany miandalana potehany sisombany miandalana ny atodohany efany tadiotsika tsara fa ny atodohany mandrindra ny asan'ny taova rehetra ao anatin'ny vatan'olombelona io raha fa ny ao amin'ny atodohanao no mikorotana na ny fomba fijerinao aza dia mikorotana araka le lazaitsika teto amin'ny heriny hoe ohatrany lasa matanjaka be zany dia ohatrany ngeza be ianao dia ny jerevanao latsaka ohatrany zavatra kely bilitika ohatrany kely ohatrany marevo ohatrany hoe azonao hitsakitsahana ohatrany hoe azonao potehana ohatrany hoe azonao ravana satria le atodohanao
efa tsy amin'ny laon'ny tsoe amin'izay fotoana izay. Ka zay no ataoko hoe ny atodoana iny mpandrindra ny taova rehetra ao amin'ny vatan'olombelona. Tsy magaga zany raha ho toka tsy afaka hiasa araka izay nanaovan'Andriamanitra zany taova samihafa ao amin'ny vatan'olombelona zany. Ary tena zavatra mampalahelo mihitsy. Misy manko rehefa vomako atodoana indraindray dia efa le hoe tsy mahafeny tena tony dia ny vady aman-janaka na ny fianakaviana dia hoe andao hoentina hotsaboana, hoentina any amin'ny hopitaly fa tena efa tsisy tony ty fa sanatria ny vava aladiny lela sao dia lasa adala. Zao ve ny fihetiny efa misy tena abibiana mihitsy ao anatiny ao. Rehefa hoentina ho any izy mazava loatra fa tena misy fitsaboana atao. Dia misy mihitsy le atao hoe fomba anasorana ny poizina ao anatiny, le ataony hoe désintoxication. Mety asa, mety maharitraritra ihany fa zao mety ataontsika hoe miverina amin'ny laony ny amin'ny apahany ny fiainany, ny fiasan'ny atodoany sy ny sisa. Fa saingy zao raha olona natao an'le désintoxication zany hoe fanotsaboana hiala amin'io ka sanatria ny vava aladiny lela ka miverina hoe lasa indray dia hoe andeha hisotro kely indray na anandrana kely dia zay vao tena potika ny fiainanao. Raha vola efa natao désintoxication aza mba miverina tony. Misy ny olona atao désintoxication amin'ny fofoana sigara, misy olona atao désintoxication amin'ny fisotroana atao, misy ny atao désintoxication amin'ny fandraisana zava-mahadomely isan-karazany. Ka zay ny tena tandremana hoe raha vao natao désintoxication dia aza mba miverina tony. Fa tena vao maika anao potika rehefa avy eo. Satria ny vatanao ny taova ao aminao mbola marefina dia efa nisy aza ny fitsaboana dia vao pozinao indray dia tonga dia miverina ratsiratsy kokoa. Io Andriamatoa avy eo ohatran'ny ao amin'ny soratra masina ihany io. Atao hoe misy fanahy ratsy dia asorina le fanahy ratsy ka lasa dia ohatran'ny hoe efa afaka zany izy. Dia iny eo fa miverina amin'ilay fajana fanahy fito ratsy miverina. Fito tsy mba anankiray fa fito. Dia iny ao amin'ny soratra masina. Raha tsara moa maniny. Ka raha vao tsara anankiray ny tsara ray ihany. Fa ny ratsy ny betsaka. Zay kosa aloha rehefa manana fanahy masina dia tsy misy teny hoe misy fanahy masina. Fanomezana ny maro. Eny. Fa zay fa matoa izy maro ratsy izy zay. Tsy hoe amin'ny lafim-piainana rehetra kosa ny teny zava eo amin'ny lafiny ara-panahy teny zay zavatra zay. Zany tokony atao. Ny fahatelo arakaraka ny andraisana ny zava-mahadomelina ny mampitombo ny filana azy avy hatrany Andriamatoa Flavia. Izy io tena mampalahelo zao. Adola teto fa vetivety ny tavaresaka tamina adola tsento. Nataoko mbola teko delo tsento manko mandrapatonga ny fahavaviny amin'ny folo taona mbola apetrako misy amin'ny adola tsento. Satria ny antony mbola mitombona ny vatany, mbola miova ny fijeriny, ny fisainany, ny fietiny sy ny sisa dia mbola ataoko hoe ao anatin'ny adola tsento. Tafaresaka taminy ahako. Izy tovolahy io dia efa ataontsika hoe any amin'ny kilasy ambonimbony any ataontsika hoe any amin'ny terminal any angamba izy any kilasy de première tsy tadidiko tsara. Dia ohatran'ny hoe tsy mety mianatra tsony. Dia fa tena tsy mety mianatra tsony. Kamo tsy maintsy mba taitaina ihany ny ray aman-dreny lasa nieritreritro hoe fa nahoana kosa ary fa dia maninona ianao ny tsy anatra anako anao zao dia tsy dia. Fa rehefa resaka izay menaka raha ny tena marina dia zao tsara ny valiny teny anisany valy teny nataony tamiko hoe inona moa izy ny anarana raha tsy fantatra akory hoe inarany tena hiafarana, inarany tena tanjon'ny fiainako. Hitanao fa voazay fotsiny zavatra teny iny aminao dia hitanao fa olona mamoy fo. Olona mamoy fo. Kanefa rehefa tena dinihany sy mifampiresaka elaela teo zay menaka dia ina hoany mba zavatra tena hoe mahaliana anao, ina zavatra mba misarika anao. Teny mihitsy ny zavatra misarika azy. Hoe any amin'ny lafiny kanto angamba izy zay raha tsy diso zavatra ohatran'izany. Misy ray aman-dreny mieritreritra fa raha hoe resaka kanto zany tsika ohatrany hoe any amin'ny hira, any amin'ny hosodoko, any amin'ny sikotra zavamaro ny atao hoe kanto dia ohatrany mieritreritra hoe zany ve dia avelona, zany ve dia zao, zany hoe tsy maintsy manana an'ilay mari-pahaizana ara-panjakana, mahazo an'ilay mari-pahaizana ambony zay vao eritreretra no tafavoaka amin'ny fiainana. Za tsy mandahan' zany Andriamatoa Flavia fa zao tsy ny olona rehetra manana diplôma ambony nge ny tafavoaka amin'ny fiainana. Fa tsika eto fa miteny foana ary mamerimberina foana fa hoe ny safidy napetraka Andriamanitra miaraka amin'ny talenta napetraka Andriamanitra aminao zay no nisany mahatafita marina fa tsy maintsy ampiana hoe fahalalana. Tsy azo sarahana mihitsy na izany aza ny fahalalana tsy azo elana. Satria hitanao indraindray manko ohatrany misy olona manamaivana ihany indraindray le hoe fahalalana. Hitanao
rehefa tsy ampy fahalalana nge ianao na tianao manana finiavana takin'inona manaonao fony ary zany ny antony tena hoe sehatra zay tena hoe manavanana anao ka andehananao de ahitana vokatra tsara misy fahavanonana fa raha sehatra tsy manavanana anao no fipetrahanao eo amin'le toerana de lasa manaonao fony zay zavatra ary zany anisany reo vetivety no vety ny université ho anatsony ny mpianatra teny tom sociologie ohatra tena mirisaka mihitsy anisy zavatra mahaliana ny mpianatra tena amin'ny sociologie zany Maria koa première année troisième année de hoe inona marina ny atao hoe politika ary ahoana sy ahoana ny fanaovana politika manahoana ny tantarany hoe politika teto Madagasikara hitanao amin'izany fa tena hoe zava-dehibe mihitsy ny zavatra mahavariana de ity tena tsy ampoizin'zareo mihitsy amin'ny teny hoe ny politika de manomboka atao hoe politika de fitantanam-piainana amin'ny ankapobeny ka ny voalohany tantaninao de ny fiainanao manokana nareo io zay mihitsy ny zavatra tena nareo ato amin'ny sociologie io tena politika mpiainanareo ve ny safidiananareo andeha anaovana sociologie sako sindratrindra fotsiny concours natao na tsy mahita fileran-dianana de nandehanakao tsy zany satria raha vo zavatra kisendrasendra ataonao de tsy politika ny anaran'izany tsy fitantanana ina nefa ny zavatra amin'ny tany ary zay indrindra mahatonga ny hoe raha manao politika zany tsy maintsy mila fiomanana manomboka amin'ny tenanao zany tena iny va de ao ary ny sehatra voalohany tena hoe anaovanao politika de ao amin'ny nivon'ny ankonana satria ho ny fototry ny firenena zay na zavatra tamin'zareo ary amin'ny mahafototry ny firenena azy fa maninona dada sy niny no ohatrany hoe mpitondra na ataontsika hoe gouvernement na androm-panjakana ary ny zanaka no vahoaka entina io ny endrika voalohany indrindra de manahoana amin'izay ary le hoe politika ao anivon'ny tokantrano le fitantanam-piainana misy firindrany ve misy filaminany ve misy fitsondrovana ny avy ve misy fiarovana ny fiainana manontolo ve misy famelomana ve tena io anao ka raha ho tokantrano areo tsy vitanareo tsy azonareo aneritrehitra fa vetranareo de any ambovonana any sehatra firenena ahoana ny ahatafitratsika raha ohatra ka zavatra ohatran'izany tanao fa tena lasa fisainana mihitsy tena zany nataoko tena faly aho fa ianareo aty amin'ny sociologie ny miantso satria ianareo miandratra ny atao hoe amin'ny resaka fiarahamonim-pirenena fiainan'ny fiarahamonina mahafantatra mihitsy afaka misavitra mandalina mamakafaka zany atao hoe tena zay fa ary nareo ny mametraka an'le fanontaniana ary nareo ny mitady fahalalana zava-dehibe ke zany ireo Flavie tena zava-dehibe mihitsy mandehibe ny fotoanatsika fa ny fahaefatra de hoe rehefa mikorontana ny fiasan'ny taova de matsiaro mijaly sy manaintaina ny vatana alao de apetraka tsara mijaly sy manaintaina miareraka ny ratsambatana samihafa afantanteraka ny fahitana tontolo eny jereo amin'izany ange ny zavatra aleny de hitatsika fa de tapitra ho any tapany voalohany de hotoizantsika manaraka ny mikasika ny hoe fahasomban'ny taova samihafa ilaina mihitsy mampafantatra an'izany andre matoa Flavie de tseritseretintsika mihitsy hoe manimba ny taova zio zavatra nytanisako teo teo tsy hoe finiavana ty animba ny fijerin'ny olona fa mampanabe atsika tsy maintsy derevatsika tsy maintsy resatsika tsy maintsy ampitatsika ny fahalalana mikasika an'izany mba hahatonga nyty firenetsika ty indrindra ny 5 tapitrisa ny malagasy na de tatotrika hoe sika ve moa aovany 5 tapitrisa malagasy fa farafaratsany mba misy apahany tena hoe mba tonga saina amin'izany amin'izay fotoan'izay hoe mba handray an-tanana ary handray anjara ampandroso ao Madagasikara mba hisian'ny fahavanona ia zay tokoa ny tapany voalohany de hidirantsika ny tapany faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo ndao ary mba hovanona ny tapany faharoa makina ny SMS avy any aminareo amin'ny alalany 033 08 850 02 033 08 850 02 na ato amin'ny Facebook ato amin'ny DB live ihany koa de vakina mifandimizimby eo ireo afatra anankiroa ireo ina no toko fa za isaky ny misy olona miaraka amiko de lasa manambady foana olona manambady foana zany olona miaraka zay am'izao fotoan'izao ary tsy vitsy mihitsy no mahatratra an'io any io andre matofo zany hoe inona moa zany ny tena hoe tokony ho resantsika rehefa manambady re ianao mba mipetraha ny vadinao rery aza mamitaka zazavavy any ambadika any
olona efa manambady, olona efa miteraka dia mahavita fotsiny tsy hoany teo aloha miperatra mariaziny fa tsy afantariny olona manambady izy. Faharoa dia hainy tsara manao zao dia tekinao misy manana fahasahina mihitsy le matofilavia miseho any amin'ny fianakaviany le zatovavy dia mieritreritra fa dia olona ohatran'izao rehefa nizay amin'izay fa maninona ma raha tokony aroso ny raharana eo fa fantatra hoe kay ty olona ty olona manambady ary tsy vitany hoe manambady fa olona efa miteraka mba mailomailo ihany fa amin'izao fotoana izao dia misy ihany koa le matofilavia le zatovavy tia mangalabadin'olona tia mangalabadin'olona zavatra misy eny zany tia fangalaram-badin'olona ty andray matofilavia tena mahavarina satria tena mahavarina aty izao misy olona hoe efa samy manambady dia samy mamitaka ny vadiny ny andaniny sy ny ankilany dia nefa tsy misaraka dia inona ary ny dikan'izany tsy haiko mihitsy ny dikan'izany mpilalao fity ozy le iro zay mpilalao fity inona mahatonga an'izany dia tsy fantatro ny mahatonga an'izany fa dia mety hoe ao anatin'le fijery amin'ny akapobeny amin'ny lafin'ny fiarahamonina efa manomboka miasoa lasa very tanteraka ny atao hoe sotoavana very tanteraka ao anatin'ny sotoavana dia fifanajana zany kolotsaina efa malagasy tenitsika foana tsy ao tsony le fifanajana lasa tsisy asony tsony le tokantrano le vady lasa tsisy asony tsony dia veravirainy saina diso lalana dia manaonao foana. Ia, za manana olana goavana mon général ato amin'ny atipilefitsika eo ampiatrehana no avako satria za zao hanao soutenance amin'ny septembre nefa za sy ny avako ary ny ray aman-dreniko tsy dia misy fifankazahoana za nefa iseho vahoaka amin'izany nefa za sady menatra no matahotra tsy hitako hoe inona no azoko atao fa zay ary na misakafo tsy mba misy latabatra boribory mba hifanehoana hevitra zany fa samy maka ho azy ary raha vao miteny dia diso dia aleoko mangina za tena matahotra ny tsy atanterahany soutenance satria zareo tsy maintsy anatrika nefa zay tsy mba misy vifamitiala zany mihitsy tsy haiko izay atao fa mba torohevitra azafady raha mba mety dia mankasitraka tompoko. Ia, raha ny tena marina tena anisan'ny zavatra resahantsika foana moa zay le hoe fanakalozaka hevitra aminay voalohany indrindra aloha zavatra teneniko anao satria ianao hiatrika ataotrika hoe anao tohana amina karoka izay nataonao dia zao ihany ny toetsaina tsy maintsy hoentina teneniko amin'ny ankizy manao maîtrise ty ary na ny ankizy anao ny thèse-ny aza zao foana nataoko amin'ny mpianatra hoe tonga dia raha vao ny ao an-tsainao voalohany satria karoka nataonao fanohanana karoka natao zava-baovao an'le mpanadina zany io dia ny zavatra ao an-tsainao dia voalohany indrindra hoe tondra zava-baovao ahako raha izay faharoa raha vao miditra ao ianao miditra le mpanadina efatra dia banjino tsara jereo tsara hoe ampita fahalalana amindreo mety ho professeur reo ary professeur reo fa saingy zao zava-baovao le hoentinao zany hoe ianao ihany mametaka ny fatokisa-tenanao hoe zava-baovao tia ho ampifantarika azy ty rehefa manana an'izay le hoe samy jery azy ianao dia miteny hoe zava-baovao ny ampiasa dia mahatoky tena ianao dia tsy matahotra aza mieritreritra izay olona manatrika na inona ny zavatra ataonao dia ny mpanadina sy ianao zay ny fantatao na fen'olo na tsisy olona eo tsy maintsy ony tsy maintsy ho ataonao na olona roa fotsiny ary ny eo na olona zatony eo dia tsy zay no izy fa ianao miatrika ary zay toetsaina amilaza hoe zava-baovao no hoentiko ary andrarabrika entiko amin'ity sehatry ny fahalalany ity tsy maintsy vitanao ary dia faharoa hoe azao tsara le fotoana miteny ny mpanadina amilaza hoe roapolo minitra ny menanao anazavanao sy anaovanao ny tohana zay karoka nataonao azao ny roapolo minitra ka raha tia manaja an'le roapolo minitra ianao dia tsy maintsy efa mamerimberina any an-trano fa ny zava-dehibe dia tena hoe apetra hoe inona ny antony voalohany indrindra nanisika anao ny safidy anyolo hevitra io faharoa dia tena hoe apetrao tsara ny drafitra hoe reto ny drafitra dia fahatelo azao tsara zay drafitra amin'le fanaova le zavatra nataonao zavatra tena ilaina tena zava-dehibe rehefa mahavita an'izay ianao aza be ahiahy tsy maintsy afaka mety mention très honorable anao azonao farafambony mention très bien très honorable zay zavatra efa niatrika an'izany fony nianatra fantatro tsara no ampitako aminao ny zavatra teneniko za mba milaza amin'ireny olona manao Facebook eny an-dalana ireny fa variana amin'ny lalao amin'iny izy ka tsy mijery ny lalana izay mahafaty azy akory indrindra ireny mpianatra ireny ny mpitandro ny filaminana ny mpitondra taxi be nefa dia hain'olona no entina
reny angerany tena marina tokony indrindra ny olona mitondra fiara ndre matovilavy tokony hoe raha voatrasan'ny polisy mihitsy no hoe mampiasa finday nefa ianao eo amin'ny familiana de tonga avy atany de tokony ho tsoahana ny permis tsoahana alaina na de tsy hoe tsy averina tsony ara fa misy fotoana tsy afahanao mitondra fiara tsony satria olona mampidi-doza ianao amin'izay fotoan'izay ho an'le mpianatra indray de eritrereto fotsiny eny an-dalana ve ianao nanao Facebook tsy dona ny poto zay teny dona ny poto ara-bako teny zay indrindra matiny de mety ahita loza ve amin'ny zavatra teritreretana de mety animba ny fiainanao manontolo zay zavatra mba de nio sy hevery eny zana manana sipa kanefa za mbola tsy feno taona kanefa te hanatanteraka fisehoana tsy azoko izy manana sipa nefa izy tsy feno taona nefa izy te hanatanteraka amin'ny fisehoana olona mbola tsy ampy taona zany voalohany indrindra aloha tsy maintsy mahazo ny aladina avy amin'ny ray aman-dreny raha volona tsy ampy taona faharoa aza maimaika ho amin'izany fanambadiana zany tsy fantatro manko ny zava-doza miandry anao raha ohatra ka maimaika fotsiny tsy voalanjalanja ary tsy voadinika tsara ny zavatra fiainako ho avy ao anatin'izany atao hoe tokantrano zany eto foana efa verimberentsika eto fotriny ndre matofilavy tsy nisy olona tsy nifankaty raha ny vady fa maninona ny betsaka ny misara-panambadiana eny amin'ny tribonaly maninona ny betsaka ny mandao ny tokantranony zay zavatra ohatran'izany eritrereto tsy nisy olona tsy nifankaty hoe ary amin'izao fotoana zao ny anisan'ny tena mampalelo ndre matofilavy de hoe betsaka ny tokantrano vita fanamasinana tratran'zany hoe fisara-panambadiana zany nefa zany tena tsy akasitrahana mihitsy na ao amin'ny baiboly mihitsy ary de hoe okazay nakamban'Andriamanitra tsy hosaran'olombelona nefa zany de mihitsy zavatra mandeha ho azy mihitsy zany zavatra zany amin'izao fotoana zao za manana zanaka anankiray na vita trano za tena mankahala any raha vaviko lasa mankahala ihany koa ny reniko miaraka amin'ny dadakeliko ka fino mafy ny fiainanay marary ny zanako zao inona ny tokony atao de ny fiainanareo mianaka eritreretina fa ny fialonan'ny olona nge tsy ho tapitra misy zany le ataontsika malagasy hoe ory avamanana fa kory atao fa de zavatra misy zany de ny fiainanareo mianaka eritreretina fa zamakina aloha koa za manana olontiana de nianatra ho mpandray de ozy za hoe aleolo vitandray zay vo miaraka de ozy hoe tsara tsodrano ianao tsy maninona ne zany tsy maninona tsika nge tandre matofilavy fa mitena namana nge ho any ilaina fa tsipy efa petrako foana ny atao hoe namana de la ao anatin'le fitiavana hoe fileo fampitondra ohatry ny mpianada tsy misy resaka mihitsy ianao hiara-tory fa raha vao manao sipy ianao de tonga ao am'le hoe erosy fitiavan'ny mpivady azagaga ianao raha angatahan'le tovolahy fa sy anaran'ofo ka sipako eto mo misy miteny fa dikan'le hoe sipa nge fa moiza teny singapana silapana ko raha silapana zany ko inandikan'izany fa tsy vady vadinao taizo vita fisehoana io sa vita soratra io sa vita vodiondro io sa vita fanamatsiana vitavita tsy vitavita makataka torevitra toko fa nivadiko mila ady amiko foana isan'andro sady tsy manome vola vita soratra zay manana zanaka anankiray zay inona tokony ho ataoko vehivavy manoratra le izy ngerany tena marina matetika rehefa ohatran'ireny nareo mavady mihitsy mangata fiona misy zavatra tsy mifanisitry mihitsy ny hevitrareo mivady tsy mifanisitry mihitsy ny fomba fiderinareo ny fiainana ao tokantrano raha mandeha rera zay anao ka hiteny resaka tsika mianaka hoe zao nefa le vadinao tsy eo de tsisy dika niteny aminy zany tsy raharainy koa resaka ao tany zany inona ny tantaranao ny fiainatsika ny de olona tsy fantatra zay ny ataony zareo fa mampalahelo be zany zavatra any za ntsaiky fa ohatrany hoe mieritreritra ny vadiko eo hoe mampirafy ohatrany hoe tsy mahatoky azy raha vao tsy mahatoky de zay mifetombohan'ny faharavan'ny tokantrano rehefa tsisy mifampatokisana fa de tadideo ny fototry ny fitiavana de mifampatokisana misy eo amin'ny mpivady rehefa tsy mifampatoky de be ahiahy ary ny obolan-drazatsika efa miteny fa ny ahiahy tsy havanana anisan'ny mandrava fihavanana ny ahiahy tompoko ka de asa rehefa te hanapotika ny tokantranonao anao de manana foana ahiahy de aza matoky foana de farany avelany eo anao latsy izy zay tsy maintsy zay ny farany
avy aty Antsirabe za izaka iny diso ny tompotrano tsy mandroka ve sa ny iray tapo amindray no mandroka anay fa mifamaly za sy ilay iray tapo aminy de izy indray no mandroka anay de lasa zareo no miady de inona no ataonao hiala ve zay aza miala rehefa ny tompotrano tsy mandroka ny tompony raha ny tompony miteny aminareo fa iray tapo aminy zay tompotrano loatra noho ny ataony eo fa manadala hoa de mandehana koa any amin'ny any amin'ny polisy hoe manakorotana reo olo reo manakorotana amin'ny fiainanay zoanareo ny zany mbola tsy tompotana sikindrany anakorontanany azy de torio makanisa any polisy za mbola tsy miteny hoe tana makany amin'ny tribunaly any amin'ny polisy ny fanakorotanana fiarahamonina de azo ny polisy tsara hoe angalana fepetra mihitsiny zay zavatra ny fahasaranana ve no tena mahatonga ny vehivavy iray amadika ny olotiny rehefa mifanalavitra toerana ka zay mako le fakapanahy za de efa miteny foana hoe indrindra ny mpivady efa miteraka rehefa mandeha hoe mamonjy ny toeram-piasany ivelana Tananarivo ohatra de mba harao ny vadinao fa za mijanona eto hoe za mampianatra anyeka izy ahita loja ianao raha manao an'izay ny ela mahiray ny rozy izy ny fitenena rehefa mifankazatra amina vehivavy any izy na mifankazatra amin'ny lehilahy ny lavitra any izy farany izy tafapetraka any zay mihitsy izy miaraka amin'ny ankizivavy iray zaho miaraka amin'ny ankizivavy anankiray de ohatra ny tsy ekeny ray aman-dreny ny fiarahanay de inona ny tokony ataoko amin'izany sy mariana de hoe 17 taona izy de mbola mianatra koa de tena tsy fantatro mihitsy izay atao de avy aloha izy aloha hianatra vita fianarany zay nge mety tsy ankasitrahany ray aman-dreny ny fiarahanareo izy mba mieritreritra hoe tia ny vita fianarana anana ny antonasany io rehefa lehibe de mba manana fiainana tsara io ny faniriany ray aman-dreny ino moa madiso ny ray aman-dreny amin'izany ary tsy ilaina maimaika fotsiny fanambadiana eo mandra-pahafaty de atsao aloha avy aloha izy hianatra mananjanaka lahankely 20 taona mietraketsaka voakitiana dia mitifitra totondry tezitra lava sady miteny ratsy rehefa teneniny de arovany bebeany mba torohevitra zaza firy taona zay aloha tsara fa 20 taona rehefa ohatran'ireny de hoeto tonga ava mihitsy makany etrano satria misy antony de zany bebe zany keo anie de tsy mety efa hita zaza maditra miteny ratsy maninona de mbola arovana ihany ko ianao zany mampirisy azy de bebe nange ny mampirisy azy de sanatrian'izany ve de bebe ve de ampianadaty zafikely re olona magago zany tena rabako teny hoe taizandreny be eny efa naizany taizandreny be ara aza ve de efa zany de hoe izy indray mbola ohatrany hoe manomba an'le zaza efa fahita hoe tsy mety zao ka toyandre vokianina fa tsisy saina angeny toyandre taizandray be de tsy any am'le fitaizana tokony ho izy ny atao fa any zay mako za de miteny vao vetivety azo no manao an'ireny école de parole de efa milaza mihitsy ao am'le sekoly ny ray aman-dreny no ilaina mamonja ny fivoriana mikasika anay tsy maintsy misy fifanomezan-tanana sy tantsotroka mpampianatra sy ny ray aman-dreny mikasika an'le zaza ampianarinao de ozy aho hoe rehefa nyreny be sy ny dadabe no irany fa ny ray aman-dreny niteraka tsy makao de asevomody le dadabe sy bebe ny ray aman-dreny niteraka no ilainay ka raha ohatra ka atakalo ny fitadiavana de zavatra hafa ndray zay zavatra be de be mihitsy manao an'izany misy tadehatra koa tena menimenina mihitsy rehefa tonga ohatra fivoriany ray aman-dreny penta bebe sy dadabe ny ankizy daholo eo hoe ny ray aman-dreny de ozy aho hoe ianao nareo no tehiresaka amin'ny dadabe sy ny bebe rehefa tonga ny ray aman-dreny de zay ajanony rehefa fitadiavana ny mamaika azy mba zay zany ny zanany tsy de mamaika azy fa ny fitadiavana de alao zay ny safidingo ia za roapolo taona afaka baka teo tsy mba omeny ray aman-dreny fahalalahana sy fahaleovan-tena za sady tsy misy ankasitrahany zay zavatra rehetra kasaiko inona no ataoko tsy misy afa-tsy ny fanatao mangatao fotoanao de resaka fa tsy vita ny resaka fotsiny tsotra kely eto zay hoe manao an'izao ianao misy antony mety misy antony koa nge mahatonga ny ray aman-dreny tena manao an'izay tsy de avitrany foana kosa de hoe ny ray aman-dreny foana ny manana fahadisoana fa ny tanora koa manana ny andraikiny amin'ny zavatra ohatran'izany za vehivavy efatra ny 30 taona manambady lehilahy 70 taona mananjanaka enina manontany azy taiza foana ianao miteny izy hoe
zako ve zanakao de malahelo de marary fo miteny izy de mandehana modo izy amin'ny 6 sasany hatrany 10 izy vao tonga vehivavy no manoratra zavatra pitrango vita mariage izy zavatra pitrango amin'ny tokantrano zany ohatra vita resaka tsotra fotsiny eto marina fa hoe zay ny fanarahantsika mandeha fetsemeza de zany valiny foana teneniko zavatra de mangatao fotoa ifampiresahana hoe misy antony matoa manao ny fiatsehany io ny lehilahy fa tonga de avy hatrany finiavana tsy te ampijaly vady aman-janaka fotsiny fa misy antony misy zavatra tsy zakany saina tsy zakany fony fa tsy te ny tenenana azy de manao ny ataony izy mamiaramila anao indray ny antaniny an'ity aizakay ny manao fangatahana anao miaramila de milaza fotsiny nge na makany amin'ny gendarme ianao de hoe rovena ny misy fiantsona miaramila de latrainy aminao ny daty zay satria misy na polisy na miarana ny gendarme misy fanadinana foana zao hidira eny fa tsy voatery ny any polisy manko ny polisy reny nge gendarme sy ny maramila ny tena ohatra hoe maramila hoe misy baiky maramila sy sata miaramila fa ny polisy sata civil mba hovanina toboko za vehivavy 20 taona miaraka amin'ny lehilahy 20 taona samy mbola tsy manambady zay mety misy olana ve ny elanela taona tsy voatery rehefa mahay mifandamina sy mifampatokonareo azy tsisy teto foana nge fa tenentsika ny tena elanela taona tsara ho fa tsy voatery hoe tsy maintsy zay de 10 taona na 7 taona ny elanelan'ny mpivady fa ny lehilahy ny zokony zay fotsiny fa ny akoatran'izay tsy olana rehefa mifanara-tsainareo mifankatianareo tsy olana misy ary ny sasany ny elanela taona ny 20 taona mahery rehefa de mifankatia be eny tompoko ny fitsaboana atao rehefa mijanona toka ny olona iray fa ny vavony no tarainany ka tsy fantatro ny ataoko de makany amin'ny dokotera za aloha tsy dokotera ka tsy afaka teny zavatra ny torohevitra ataoko anao de mandehana any amin'ny dokotera hoe zao ny zavatra mitranga nefa misy zany nge tena hoe asan'ny dokotera mihitsy zany afaka milazanao sao de miteniteny foana ary mandeha ho azy aminy eny makany amin'ny dokotera ihany inona ny ataoko mba hampitombo ny fifankatiavana sy ny fampitokisana eo amin'ny mpifankatia misy saratoerana de mifampiresaka fandraisa na mifampiresaka amin'ny telefona na mifandefa SMS na sahala am'zany mba tsy ho tapaka le fifandraisana zay zao lafy tsara ny zay le lafy tsara ny ingy zay non le izy nge andeha matofy lavy any hoe tsy misy olo afaka anda fa hoe lafy ratsy ny fotsiny amin'io ary azo lazaina mihitsy ara fa hoe ny lafy tsara ny be lavitra no ny lafy ratsy kanefa io ny tonga am'le fijeritsika malagasy fa ny fandio ray siny tsy maleo mifandoto ray tandroko ka tsy maintsy mbo jerevana koa le fandoto ray tandroko na de eo raha le fandio ray siny ary zay ny antony teny anazy fa tsy sanatria koa hoe fanapepona fotsiny hoe le rangah io koa ohatrany tsy te hivoatra lazay indray fa manapotika indray ny teknôlôjia avolenta za de milaza mihitsy manapotika rehefa tsy hainao ny mampiasa azy zay de tadio ary io nge ohatra ny fanafody any ndre matovy lavy any ny fanafody io nge manasitrany fa raha vao tsy araka zay voalaza hoe zao ny tokony hinana de lasa pozina mafy tsisy afa am'izay keo le izy vehivavy 20 taona inona no ataoko fa tsy tiany mamako ny olona miaraka amiko nefa tiako de antanio tsara mamanao inona ny tsy itiavany azy io nge le tonga am'le tenentsika foana ndre matovy laviavatra rehefa tonga le zatovy lana za de tsy mety amintsika io anaka ka inona le tsy mety ny firazana ny ve sa ny saranga misy azy eo amin'ny fiarahamonina sa ny fahaizany sa ny antokom-pinoana misy azy zany nge azo antaniny manina anao ray aman-dreny ary io koa ndre matovy lavy nge ny zavatra tena mahagagay manina le ray aman-dreny tsy manazava tsara amin'ny zanany hoe aminay ray aman-dreny ary tao anatin'ny fianakaviana ohatran'zao fona adidinay ny manazava an'izay aminao fa raha ohatra ozy ianao hoe tsy mifanaraka amin'ny fijerinao tsony zany am'izao fotoan'izao tsy mety aminao tsony zany zavatra any tsy sazakely hoe 10 taona na 10 taona ianao manana safidy ianao de zay safidinao fa rehefa mandray safidy ianao anaka de tompona ndraiky trafenso tanteraka am'izay trangam-piainana misy eo aminao zay fotsiny igny ina moa no mahatonga an'izany ny fanambadiana nge taranaka iny ndre matovy laviary tsika ao amin'ny teny zany hoe taranaka zany de misy le atao hoe tarazo zany hoe mepitra na toetra tsara na toetra ratsy io mepitra
na fa nataontsika hoe aretina mipita any amin'ny taranaka. Ilaina nge mahafantatra an'izany. Rehefa safidinao ny hidinao dia efa fantatrao zany miandry anao kondre. Amaranantsika ny famakiana ny SMS ny ty anankiray ity. Izaho moa général misy tovavy iriko hiaraka amiko. Marihana fa ny toetrany no maharesy lahatra aminy. Izy nefa tsy manaiky sy resy lahatra amiko. Dia anefa misy vehivavy hafa tsy mahasarika nefa tia. Zay le tena sarotra be. Ny tiako tsy te hary ny tia tsy tiako. Iny apetraka sika efa iny Andriamanitra safidinao. Tadidrio tsara fa ny tarehy io rehefa miantso raha miova. Fa ny toetra koa mety miova fa najanty zany ny toe-panahy ny fanahy eny maha-olona ve. Ny toetra, ny fisainana, zany maha-olona ny olona. Ka raha olona tsara toetra, tsara saina, aleo lavitra manambady an'izany olona zany. Zay hoe tsara tarehy, tsara bika fotsiny nefa rehefa manao adalana izy tsero, vomafy fotsiny ianao. Zay le izy. Aia. Zay zany ny amin'iny, zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo. Ny olombanona, olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanona. Eny ary. Dia ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ny lara telefony idirantsika mivantana. Miaraba tompoko. Lasa izy. Ya. Fa manomboka ny fotoanantsika izao 22 443 90 na 22 442 09. Miaraba tompoko. Allô? Allô? Ya, mbola tsy ihany koa izy. Miaraba tompoko. Allô? Allô, manana tompoko. Miaraba. Vano. Za tompoko manana problema dia zao le problemako dia mba mangataka kely torelitra azafady. Tao ary. Manana zanaka vavikely iray za dia raha misehako misotrosoka be. Dia tamin'ny sabotsy hariva nisy fahoriana teo akaikinay teo dia nandeha namangy fahoriana dia eo amin'ilay lalana andanana ody any an-tranonay le fahoriana dia mileko an'ilay zanako le lakile ty ho omeo any dada le lakile. Dia nasiana terin'ilay zanako le lakile dia tonga tany an-trano le zanako tompoko mivonony fa mamy be izy tonga. Dia mamy be izy dia mivonony le zanako dia nandeha raha mivavan'ilay zanako. Dia tezitra kosa za aloha tompoko fa tena zakako le izy dia mivelesiko tango fafy. Dia mba vaky ve mivavany tamin'ilay kofafa? Allô? Mba vaky vava ve hoa izy tamin'ilay kofafa? Izy tsy vaky vava fa nisy mangana fotsiny tamin'ny tarehany. Dia mampalahelo be anazy zany le izy misokotoky izy dia efa mifampiakarana tamin'ny fokotany sy tany amin'ny tany Arzoa satria manao zavatra tena tsy zakako. Dia tany amin'ny Arzoa dia niteny le tany amin'ny Arzoa mandehana any amin'ny fokotany dia nalefa tany amin'ny fokotany dia fokotany indray niteny dia natao raharaham-pihavanana moa le izy dia mifanaovana taratasy. Le resaka toka ty ihany moa zany na tonga le izy dia avy eo tonga vita indray aloha iny dia hoe tsy hanao tsony aho izy dia tonga indray dia misotro toka ihany izy dia avy eo teny amin'izay aho tao an-trano hoe alehako ary indray zany dia andeha ho any amin'ny mamanay aho izy dia tonga tamino izy tany amin'ny mamany tany dia lody izy tamin'ny 9 alina teo angambany. Dia zany hono natao mamany tsy vomitory izy fa rahanay. Dia ohatra manahelo be amin'ilay izy zany dia zay nangatahako torelitra. Iza ny ataony hoe asevo mitory ianao ny asiana mitory an'ilay zanany zany? Eny tompoko. Ina moa maharatsy an'izany? Ko raha izy rehefa vonona hoe asevo toriana fa fantany tsara tsy mety ataony zany kina ny olana. Zany ange zoanao nge ny takinao amin'ilay fitoriana fa tsy hoe ara-tsi-panahy e. Zay ny fahitako azy. Tsy hoendry mihitsy io raha tsy misy hoe mandaly fitsarana kely dia hoe misy fampitandremana. Trano Arzomako tsy atahorana satria any tsy manasa azy fa mananatra fotsiny. Ny any amin'ny fokotany tsy raharahany satria tsy afaka manasa azy
fa zay no mahatonga hoe toroiko ina moa ny sady zareo rehefa miteny hoe toroiko de toroiko tany amin'ny trano arzoa manko indray mandeha de fampetsona tany zay de lazay mifasipako olona any amin'ny trano arzoa zavatra zany eny fialana olana fotsiny zany fa tsy misy ahoana ny tapitapoka fotsiny sambany ianao mandeha de tonga de tsipanao ny any tsy mety zany fa zay atao solana mihitsy zany toroio sotra indrindra ty nda tsisy sorana ia fandarantsika de verina isaky ny alatsina ny alina valsy sasany miaraba tompoko eny tovalina tompoko rehetra tompoko yo fa zaho mon général le izy amin'ny teny teto hoe miala tokantrano vadiko tsy hitako hatramin'izao tena hatramin'izao de niteny ianao tamin'izay hoe torio de avy eo nandeha tamin'ny oise hitory anazy de miteny no ise akoatran'ny miaraka amin'ny historique hoe ceci sanctionné seulement par un divorce or izahay de efa tsara saiza tamin'ny rainay hoe indray mandeha ihany ny olona no manambady zany hoe tsy afaka manao divorce mahitsy zany raha iza na de fatapatatro ary fa zay ny tediaviny raha vehivavy inona indray ny azoko atao mon général de zao hoe rehefa zavatra efa tena tsy anina de hoe karazan'le ohatrany hoe renin-janaka izy anareo rain-janaka amin'izay fotoana izay fa tsy mpivaditsony anaranareo ianao tsy mangataka hoe fandravana ny tokantrano de mijanona amin'ny zanakao ianao manao zay ataony izy renin-janakao izy zay izy tsy afaka miala renin'ny zanakao iny ary ianao rain-janany de mipetraka amin'ny marain-janaka ka sy renin-janaka fotsiny zany sisa ny fifandraisanareo moa de ohatrany izy te hijeriny zanany inona ny olana ianao koa ohatran'izany kefa zay ny fanarahana fa tsy misy resaka fisarahambanambandina mihitsy anio zay ny ataovana azy ono sahirana be ako mon général mitaizan'le zanako rovavy sady ataoko ny asa karakaraina le zaza atao trano mba manana droit ve ako mba ohatra hoe mba mahazo fanampiana kely efa any amin'ny même saim-bolina fandraisana anjara ho na de mifrean'le zaza mandeha mianatra eny amin'ny université de iny atao ve zay raha ny tena marina ge ianao ny loham-pianakaviany fa tsy ny vehivavy ny loham-pianakaviana ny tsy maintsy misahana n'izany rehetra zany azo angatahana mihitsy an'le hoe ampandehanana ny fiainany zanaka fa raha ianao loham-pianakaviana tsy afaka angataka fa dadako azy amin'le vadinao amin'le ramatoa ianao ny loham-pianakaviana fa tsy izy zay le izy tsy azo famadihana mihitsy zavatray maloham-pianakaviananao no anananao ady tsy zo mananateraka an'izay fa izy tsy loham-pianakaviana eny tompoko fa zao izy io ane miaraka amin'ny olona miaraka amin'ny vazaha amin'izao fotoana izao mba bebe vola ihany le vazaha reo so de tokony mba tokony andray andraikitra ihany izy mba teneny ny fitsarana hoe mandray andraikitra satria fatatsika zao fa 20,000 sa 25,000 euro tsy fatako so de tokony mba ho zay ka le izy ane de zao hoe raha vao miteny ianao hoe fitsarana de ndikan'izany zany ianao na mampiditra divorce azahoana tafiditra an'izay ao anatin'ny didim-pitsarana hoe noho izy manana fidiram-bola ohatr'izao de tokony andray anjara amin'ny zanany izy amin'ny fikarakarana ny zanany fa raha amin'izao fotsiny izao tsy azonao terena amin'izany izy tsy maintsy zavatra araky ny lalàna didim-pitsarana no ahafahana manatanteraka an'izay ary mitaka an'izay zavatra izay fa raha ny tena marina ianao ny loham-pianakaviana ka na manambady milliardaire ary io ramatoa io reny mpianakaviana io reny-janaka io tsy azonao terena mihitsy izy amin'izay zay le izy eny tompo eo tsisy foana tompo raha misy fanazavana tiana ho azonao bebe kokoa de afaka manatona général ianao miantso ny telefona na ihany koa makany amin'ny trano arzoa inona ny zoanao sy ny zoan'le ankizy amin'izay fotoana izay afaka miantsika 22 443 90 na 22 442 09 irony raha telefony tiana mivantana miaraba tompoko manaona tompoko mba vanina tsika rehetra io za zany général mba mila fanampiana kely fa le zanako zany tena madika be mihitsy firy taona manomboka 9 ambin'ny 10 taona izy lasa vavy vavy kely
Dia tsy ohatry mangataka fotoana nareo mianaka. Tsy maintsy. Fa raha tianao hoe hitady vahaolana miaraka tsika dia tsy maintsy mangataka fotoana. Zany tsy vita resaka eto amin'ity radio ity. Zay nge efa teneniko foana e. Matoa tena maditra hoa misy antony ao an-tokantrano. Ny rivo-piarahamonina ao an-tokantrano a tena tsy zakan'ilay zanaka ao mihitsy mahatonga an'io. Tsisy zaza nateraka adritra zany mpanabe no miteny an'izany. Dia zay mangataha fotoana. Dia miaraka any nareo mianaka. Ie tompoko. Ie. Menatsika lara telefony général efa mifarana ny fotoana ahafahanareo miantso azy dia miresaka miaraba tompoko. Allo? Ie tompoko. Vaovanina tompoko. Tsika reto. Za tsisy mininona tompoko fa mitotsa betsaka ny général satria ny mamako enina amin'ny fotoana malahelo anao mihitsy amin'ilay mama olana. Dia sahira ny général manao an'ilay izy fa manaraka anao foana izy. Misosa to. Dia mirary to dia olona velona ny ianao. Ia, dia misaotra indrindra ny reninao a mpanaraka ny fandaharana fa dia makasitraka makatela mitondra rispo anay tsy andre matofo laviansy ny mpiara-miasa ato tompoko ny mahatsara maheno hoe olona enina amin'ny 20 taona tena mbola manaraka ny fandaharana fitiavana lehibe zany fa dia isorana azy manao. Ia. Ie. Tena makasitraka be lehibe tokoa ny olona lehibe ohatran'izany no mihaino a. Miaraba tompoko. Allo? Ie tompoko. Vaovanina. Manao ana tompoko. Vaovanina. Vaovanina tompoko. Ie tompoko. Aza zany a. Finoana radionao azafady. Za zany a manana zanaka. Lankely izy. Firy taona? Lankely 14. Dia izy tsy dia ohatrany hoe izy tsy dia mahay ao am-pianarana. Dia ny problème rehefa ampianarana izy ato an-trano mahazo fa rehefa tonga any am-pianarana izy dia tsy mahazo an'ilay zavatra tenenina any am-pianarana. Dia tsy navelako lalao baolina intsony satria tia baolina be. Dia mety ve izay hoe tsy namelako anazy lalao baolina izay intsony. Fa maninona izy ny tsy avelanao lalao baolina mba fantatrao fa ny olona anisan'ny tena hoe mahazo vola dia ny mpanao baolina rehefa tena ao anatiny ao ny talentany. Na hoe manao baolina eto amintsika ohatran'ny bariara fa jereo fa reny mpanao baolina amin'ny bariara ny be dia be miasa ny velany eny amin'ny fanaovana baolina. Tsika malagasy tonga dia manana an'izay lefijery hoe asam-bany zany tsy mahalasa lavitra izy milaza aminao fa tsy mahalasa lavitra amin'ny fahaizana baolina. Ka nieritrereto hoe sao dia izy le diso milalao baolina loatra mahatonga anazy mikorotan-tsaina amin'ilay fianarana satria izy classe d'examen. Tsy mikorotan-tsaina izany rehefa zavatra tiany. Ndray fahaizana. Izy rarahanao raha vao mainka manakorotana ny saina. Zay mihitsy. Sorena izy. Fa tsisy sorana. Ia. Ndray fahaizana, ndray talenta. Zay indrindra matsy. Miaraka ireo zavatra nakororo satria raha vao tsy ampiarahana dia mandeha amin'ny tsisy fa aleo miaraka tsara. Miaraba tompoko. Manao ana tompoko. Mba hovanina tompoko. Mba hovanina. Ento. Ny fotoana nakany amin'ny général. Ento. Dia tena conseil na général tamin'izay hoe resaka fambolena voninkazo resaka momba ny fandrahoana sakafo traitra reny tena mety. Dia rehefa andiniako ilay izy dia ohatry hoe mety amiko moko ohatry hoe patient ihany fa saika mba hanontany ny général fotsiny efa amin'ny ray aman-dreny anao hoe sao dia mba mahita fianarana izany ilay izy amin'ilay resaka fandrahoana sakafo efa nahita fianarana ihany. Fa eo amin'ilay hoe resaka planty sy amin'ilay voninkazo koa tia fianarana izay vao hiditra bebe kokoa amin'ilay izy izay naika ho antaniko hoe sao dia mba mahita fianarana mombana fambolena voninkazo sy ny tontolo ohatran'izany. Ilay izy ny raha ny eritreritro indrindra raha hoe amboly voninkazo ny lafiny voalohany indrindra dia ny fitiavanao voninkazo. Satria raha vao tia voninkazo anao dia nanty mikolokolo ny voninkazo ao. Re Anosy be misy mpivarotra zana-boninkazo. Raha vao manana tany kely fotsiny anao na tsala amin'izany anaovana azy dia amboly voninkazo. Ny olona eto Antananarivo tompoko dia olona faran'izay tia voninkazo. Ary reny le voninkazo ataoko hoe avo lenta reny tsy manahirana ny olona eto Antananarivo mihitsy tia voninkazo ny mividy azy. Ohatra hoe orchidée, ohatra fotsiny sterlitia, ohatra
na antireoma sy ny karazany de reheva fotsiny le eny anosy be iny ankarazana voninkazo hoe tena tian'ny olona ary azo amidy vidy zana voninkazo aloha anao de zay lazaiko anao fa vidy satria koa misy an'ireny ataony hoe olona tena hoe ny asa ataony de mivarotra voninkazo le manamboatra hoe voninkazo ny mariazy voninkazo amin'ny tsingeritoany isan-karazany teny de reny koa tokony fantatra tsara. Azonao atao tsara miditra anatin'ny Facebook de misy groupe maromaro resaka voninkazo reny mampianatra ny fambolena. Zay tena marina. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Mba hovanina tompoko. Mba hovanina tompoko. Dia iny momba tokony ataoko mba torohevitra mon général. Oui. Satria nao ihany mafy miresaka hoe tsy fatokisana nefa za ato tokantrano de misy mivatika izay tsy matokony na ny telefôna mipetrapetraka iny amin'ny eny ara de fa tsy apetrapetrany fotsiny fa hoentina na an-dakozia na any WC ahoana moa ny ahitokisanao amin'izany de mba ty torohevitra inona no tokony ataoko. Ka le izy zay ny azafady ohatra mitsikitsiky kely ato ny anarany telefôny iny portable hoe hoentina manaraka anao fa tsy hoe fatokisana za de milaza aminao tsy raha fa apetraka amin'ny toerana anankiray misy miantso de ianao nefa any an-dakozia ny telefôna ohatra hoe any amin'ny efitra hafa kina maha-portable an'izany tsy alonjanona ny telefôna fixa fa tsy hoe tsy fampatokisana ary zay indrindra ny hoe sory le eritretra hoe raha vao tsy mifanaraka amin'ny eritretra ao de fa misy ahiahy tsy voatery zay zavatra ary za nisan'ny teny zay sandre matoflavien eto milaza hoe aza mba lava maso mijery an'le telefôna fa tena tsy fampatokisana ndraindray hoe misy olona 10 numéro de alefany aminao de tsy indray hitanao any amin'ny message mivadinao de ho tety hoe isany mandefa an'io zay le hoe lava maso satria misy olona tsy fantatro avy any amin'ny faritany any izy ngamba le telefôny ampiasany ny vady mety hoe manaraka nytony fandarany tony izy de miantso le rangahy sady masika amin'ny ariva izy io izy ny miantso ato de tonga de ohatrany teny izy io fa izy ao any tadiavinao tiako fantatra anao hitanao de tapahako ny telefôny de iny refa mbola mamerina de mety zay angambany. Tafitra ny fiarahana taminareo tamin'izao fotoana izao de angasana atao anatin'izay fiarahana zay ny fandarantsika de mbola mitohy amin'ny heriny io araka ny resahana teo io raha teo ana ny général ianareo de atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefôny général de atsoy général isaky ny maraina amin'ny 7 sasany katramin'ny 8 ny tolakandro amin'ny 2 sasany katramin'ny 2 de no tsara fantaro ny fotoana izay omeny général ianareo sy ny toerana de arao amin'ny jipriany izay fandarantsika de miverina any amin'ny isaky ny alatsinainy vavy sy sasany alina ary mandeha any amin'ny RTP live mandeha any amin'ny YouTube ihany koa any amin'ny tolakandro any no anarahantsika azy teo amin'ny lafiny teknika Roland tadinky kirakirany sary général Makavelo nanao ny famelabelarana teto sy namala fantanina avy any amintsika tsirairay avy tany ankasana antsika rehetrarehetra mametraka ny veloma mandram-piona manapitafy ho amin'ny herindray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina